mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarahabahantsika revaka malalatra ity talata fa 3 ny volana desambra taona 2024 ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika moa dia ny fiazan-tsaramasina araka ny marika toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Marika toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny andohan'ny filazantsarani Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany. Indro izaho maniraka ny hirako ialohanao izay amboatra ny lalanao. Izany misy feony miantso mafy eny anefitra hoe amboara ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Dia nisy eo Jaona izay nanao batisa tany anefitra ka nitoro ny batisan'ny fibebahana ho fambelan-keloka. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra any Jerosalema ka natao mibatisa tao amin'ny onon'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva ary fehikibodotra teo amin'ny valahany ary ny vinany dia valala sy tantely remy. Ary nitory izy ka nanao hoe avy aoriako ilay mahery noza ka tsy mendrika hiondrika many fehi-kampany aza. Izaho efa nanao batisinareo tamin'ny rano fa izy kosa hanao batisinareo amin'ny fanahy masina. Ray masina manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka ny fantatsika moa dia ny filazantsara ny marika no filazantsara voasoratra voalohany indrindra tamin'ireo filazantsara efatra izay eo ampelantanantsika. Ny filazantsaran'i Jaona no farany indrindra ary azo lazaina ho samy nahita ny filazantsarany marika avokoa, na ilioka na imadio teo am-panoratana ireo filazantsara ireo. Marina loatra fa tsy olona tokana akory ny namolavolina farany ireny filazantsara ampitanantsika ireny fa nisy fanambarana vitsivitsy ihany izay nataon'ny olona taty aoriana. Fa na aiza na janona dia i marika no filazantsara voasoratra voalohany indrindra. Ary hitantsika amin'ny filazantsara marika, manamarika ny filazantsara marika ny fahatsorana ny fahafoizan'ny zavatra sasany izay mifinfintinana ny zavatra lazaina ka nampino ireo filazantsara hafa taty aoriana hoe nisy zavatra tahaka izao. Ny marika dia arak'izany fahatsorana izany dia ny marika ny filazantsara dia manomboka eo amin'ny batisan'i Jesosy, manomboka eo amin'ny Jaona mpanao batisa sy ny batisan'i Jesosy. Amin'ny filazantsara hafa ohatra hoe Lioka sy Matio dia manomboka any amin'ny fahaterahan'i Kristy ny filazantsara, manomboka amin'ny krismasy ny filazantsara. Fa amin'ny marika kosa dia manomboka eo amin'ny batisan'i Jesosy na somary aloha keliny io, izany hoe manomboka eo amin'ny Jaona mpanao batisa ny filazantsara. Fa raha toa ka mijery isika ity mofinaina eto ampelantanantsika ity dia hoe marika manao hoe niny andohan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ny filazantsara moa izany arak'izany dia an' Jesosy. Ny filazantsara dia an' Jesosy. Indraindray tsika rehefa mamaky filazantsara dia sodokan'ilay teny ery ambony hoe ny filazantsarany marika, tsy any marika ny filazantsara. Ny filazantsarany Jaona, tsy any Jaona ny filazantsara. Indraindray koa mbola misy miteny manao hoe ny filazantsara nosoratan'ny marika, tsy dia izay loatra koa fa ny filazantsara araka ny marika na filazantsara araka ny Lioka. Ny teny grika tsinona hoe kata mataiona, izany hoe filazantsara araka ny Matio na filazantsara araka ny marika kata markona, izany hoe selon ny tokony ho izy izany. Eny tsika moa mamaky teny efa any am-piangonana dia tokony tenenina hoe filazantsara araka ny marika na filazantsara araka ny Lioka. Zay ny tsara dika indrindra fa satria fantatra fa tsy Matio irery akory nanoratra ny filazantsara io, tsy olona anankiray. Zay mahatonga ny teny fototra na ny teny grika na hoe selon na kata mataiona ohatra ny hoe araka ny Matio. Dia azo anaty fonoteny ihany izany satria moa tsara ny ahalala ny zavatra satria pino isika. Dia
ao anatin'ity filazantsara marika ty ara ny tapany voalohany amin'ny toko voalohany de miresaka ny andohan'ny filazantsaran'i Jesosy araka ny marika. Raha toa ka jerena de zavatra roa no hanairana ny fiainam-panahintsika. Hoy izy manao hoe taiza ny andoha ny filazantsaran'ny ny filazantsara araka ny marika. Aiza ny miandoha zany hoe filazantsaran'i Jesosy zany dia misy andiny tsotra masina anankiroa io ampiasain'ny marika dia ny Malaki 3 sy ny Isaia 1. Raha vakina io de zao, ny heviny de zao, ny filazantsara dia manomboka any an'efitra. Any an'efitra raha tena jerena tsara ny votoatin'ireo teny ireo ka ampifanantonina tsara amin'ny teolojian'ny marika de zao ny filazantsara de manomboka any an'efitra. Zany hoe raha toa ka amin'ny hoe ny andohan'ny filazantsara zany de zao entin'ny marika isika mahatsiaro ny fiandohana de zay iza any an'efitra, ny fiandohana lay filazantsara dia any an'efitra mba tsiaro ny tantaran'ny zanak'Israely. Zany hoe zany filazantsaran'i Jesosy zany dia tsy hoe ndefa miteny hoe efitra de milaza hoe fahatsorana, milaza hoe fanefena, milaza hoe tsy fisiana mihitsy ary tsy fisiana zavatra mety ho ilaina amin'ny andavanandro fa milaza fiankinana amin'Andriamanitra. Amin'ny marika de zao ny filazantsara tsy manomboka any amin'ny tsy teraka any amin'ny sakafo be na teraka any amin'ny fahafenom-piainan'izao tontolo zao na teraka any amin'ny rendrarendran'izao tontolo zao fa ny filazantsara de teraka any an'efitra. Filazantsara de mipoitra any an'efitra. Zany hoe toy ny milaza fa ao anatin'lay fizaham-toetra, ao anatin'io fangiry firiana io, ao anatin'ny zavatsarotra lalovana, ao miteraka ny filazantsara. Mazava ho azy zay mahatonga marika tsy nitantara ny hoe Jesosy niteraka tao an-tranon'omby fa mazava ny teolojian'ny marika hoe na de tsy niteny ary marika hoe teo an-tranon'omby Jesosy niteraka. De zao amin'ny marika de zao ao anatin'ny efitra, ao anatin'ny fahantrana, ao anatin'ny fangiry firiana, ao no iporan'ny filazantsara io. Mifanohitra amin'ny toe-tsaintsika zay mieritreritra ny fahafenom-piainana aloha voalohany indrindra, mieritreritra ny confort, tsy hoe ratsy akory ny confort. Ny confort de fa conséquence, vokatry ny fitahian'Andriamanitra no raisitsika noho ny filazantsara. Fa ny filazantsara de zao mipoitra ao anatin'ny teraka tany an'efitra, mipoitra avy any an'efitra, any an'efitra koa no andraisana ilay filazantsara. Zany hoe asehon'ny marika fa tsy mora akory ny lalana ny diavin'ny filazantsara ary tsy mora ny lalana ny diaviny zany filazantsara zany vao tonga amitsika any an'efitra. Ndraindray rehefa koa malala ny kristianina de tsy mety hamakivaky hefitry ny filazantsara. Ndraindray ny hefitry ny fahombiazana sy ny hefitry ny famirapiratana zay mandrakariva no toriana. Ary mamperitreritra ny hoe filazantsara toriana mandrakariva ao anatin'ny fitahiana. Tsy diso akory ny fisian'ny fitahiana. Mazava ho azy, Andriamanitra ny teny tay anao aho. Fa raha marika manokana ametrahana fanontaniana de zao efa nandalo efitra venao milon'ny andraisanao ny fitahiana. Tsy takatrao ny hevitry ny antsoina hoe fitahiana raha tsy takatrao ny filazantsaran'ny hevitra. Tsy takatrao mihitsy ny antsoina hoe fifahafenona raha tsy efa nandalo ny filazantsaran'ny hevitra. Ary be de be ny mpino indray manao dingan-dava. Manao dingan-dava de mianjery na milafy ny fitezanareo. Ahoana no ahafantaranao zany hoe sambatra zany. Raha tsy efa nandalo ny hevitry ny fibebahana ianao. Ary dia zay no ambaran'ny marika mazava dehibe eto hoe nandre feo tany an'efitra dia ataovy mafy ny feonao any an'efitra. La efitra tsy hoe tsy milaza hoe olona, tsisy olona akory io tenen'ny marika io hoe nisy olona niaino an'Jaona io. Fa la efitra tena tenenina de la efitra lay nipoiran'ilay filazantsara.
Ary jereo tsara lay ny zanak'Israely tany anefitra nandritra ny 7 taona. Jereo tsara lay Jesosy zay tany anefitra nalay mpanana nandritra ny 7 andro any anefitra no atsapatsika indraindray ny zavatsarotra. Le avako malala tsika manao hoe mifanohitra amin'ny fotom-pisaina n'izao tontolo zao zany. Raha maheno indraindray tsika ireo karazam-pivavahana mitorony hoe l'évangile de la prospérité, ny famira-piratana, hoe mivavaha fa ataoko tonga an'izao ianao, mivavaha fa ataoko tonga omena voninahitra ianao, mivavaha fa omena fitahiana be ianao, mivavaha fa omena tranosoa ianao, mivavaha fa omena fiarakodia tsara tarehy be ianao, mivavaha fa omena voninahitra ambony be ianao, mivavaha fa ataon'ny olona tian'ny olona ianao. Eny tsy hoe diso akory zany fa tsika tsy pikarama amin'Andriamanitra tsy akory, tsy karamain'Andriamanitra hivavaka isika. Ny antony hivavahantsika amin'Andriamanitra tsy karama, tsy hoe za Andriamanitra karamao de hivavaka aminao aho, omeo an'zao de omeo an'zao de omeo an'zao de hivavaka aminao aho. Tsy pikarama amin'Andriamanitra isika. Andriamanitra koa tsy nanan-karama antsika hivavaka, tsy pikarama isika fa zanak'Andriamanitra. Samy hafa zany. Tsy mpitady tombontsoa amin'Andriamanitra isika satria ny pikarama zany. Tsy mpiady varotra karama amin'Andriamanitra koa isika satria tsika zanak'Andriamanitra. Itsika eo amin'Andriamanitra mandrakariva. Ny andrasan'Andriamanitra amitsika de izao: isika tia an'Andriamanitra. Zany zanak' zany de mahafantatra fa eo aminy azo daholo reo rehetra reo. Ary izay toe-panahy zay ny toetra tia ny marika ho takatritsika mpino, hoe mety avelan'Andriamanitra handalo hevitra isika fa izao io hevitra io hiboiboika ao anatin'io le rano velona de ny filazantsara. Ary rehefa afaka io hevitra io ka hitan'ny Jordana ianao de izao tonga ao anatin'ilay tany tondra dronono sy tantely. Tsy kisendrasendra lalana andiavan'ny zanak'Israely nge azo natao tao anatin'ilay volana latsaka e, fa naninona ny nataon'Andriamanitra tao anatin'ny 7 taona, satria tsy ho takatry ny zanak'Israely ny atao hoe fahafahana raha tsy nandalo ny hevitra izy. Tsy takatry ny zanak'Israely zany hoe mitantana aiza no aizany no mitsitsy raha tsy efa nandalo ny fahantrana izy. Aiza no andalana, aiza no ahafantarana izany antsoina hoe mitantandraha raha tsy efa nandalo ny hevitra izy. Aiza no ahafantarana izany antsoina hoe manan-javatra satria andevo nge izy 400 taona ny zanak'Israely no andevozana taranaka firy zany. Raha avy hatrany de nataon'Andriamanitra mitombo natao Jerosalema izy de ho ady hatrany. Tsy ho hainy akory satria tsy mahay mitondra fanjakana izy, satria olona nentina nandritra ny 400 taona izy fa tsy mitondra, olona ny fehezina nandritra ny 400 taona fa tsy olona ny fe, tsy olona ny fampife, de nampianarina azy aloha natao hoe lalàna. Misy dikany namelan'Andriamanitra azy tany 7 taona, tsy hoe ratsy fanahy Andriamanitra sanatria fa tian'Andriamanitra ho tezaina sy ho beazina. Ary ny fila tao anatin'izany hevitra izany no nipora ny filazantsara. Raha jerena amin'ny lafiny testamenta taloha, tao no nipotra ny lalàn'Andriamanitra, tao no nipotra ny didin'Andriamanitra, tao no nipotra ny lafin-javatra maro samihafa izay ho ampiarina, tao no nipotra ny Paska ny ainana ny Paska sy ny sisa rehetra izay iainana ty amin'ny tany Kanana. Afaka malala toritenin'ny Marika eto, toritenin'ny Jaona eto, zay ambaran'ny Marika, dio Marika manao hoe ambara aminareo fa ny andohany ny filazantsara ny Kristy de zao tany anefitra. Ny avako malala engany eo tsapanao fa raha mandalo hevitra ianao, mandalo hevitry ny fahantrana ny firenena, hevitry ny tsy fisina, hevitry ny tsy fahasalamana, hevitry ny fahaverezana hafa, hevitry ny tsy fahombiazana teo amin'ny fanadinana, zany rehetra zany de zao fiandohan'ny filazantsara. Aza kivy fa ao am'izany ny filazantsara. Nandalo an'izany hevitry ny tranomombo zany Jesosy, nandalo an'izany hevitry ny fahafatesana, nandalo ny hevitry ny fankalan'ny olona, tao no nipotra ny filazantsara. Ary hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina de marina tokoa, raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty, tsy mamoa izy. Zay le filazantsara.
Ravako mivavaka isika, tian'Andriamanitra isika, zavatra andrasan'Andriamanitra aminao ny fitiavana azy. Aza miady varotra amin'Andriamanitra akory aza. No za Andriamanitra ataovy an'izao, za Andriamanitra tsy maintsy ataonao an'izao. Fa atokia fotsiny an'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra zay tokony ho anao. Be lehibe ny teto amin'ity tany ity. Nomen'Andriamanitra zay sahaza azy, nomena mihoatra lavitra zay tsy zay nirian'ny fony ary Solomona, i Davida, ary be dia be reo fijoroana vavolombelona hita tao amin'ny tantaran'izao tontolo zao, tantaran'ny fiangonana. Fa Andriamanitra dia mitasy manome zay rehetra ty azy. Fa izao raha mandalo efitry ny filazantsara ianao, efitry ny fitezan'Andriamanitra mitraka, mifalia mandrakariva. Ao anatin'izany fizaham-toetra lalovanao zany, ao koa ny filazantsara. Tsy voatery ho lay fiaina fa mirapiratana atao feno be ato, omeo an'izao Andriamanitra, fandriky zany. Fa izao manana finoana. Fa ny faharoa zay aseho ambarika eto dia izao fiainan'Jona nampanao-batisa. Fiainan'ny Jona nampanao-batisa dia marika manao hoe tsotra ngezan'ny Jona nampanao-batisa zany. Volon-drameva nge ny teny aminy, fekim-boditra nge ny teny amin'ny tompony, teny amin'ny valahany, ary ny fihinanana avy de valala sy tantely remy. Zay lay efitra. Zay lay efitra. Tsy hoe ao anatin'ny filazantsara, ao anatin'ny efitra lalovantsika io ihany, ao anatin'ny zavatsarotra lalovantsika io ihany, ao no mipotra ihany manomboka ny filazantsara an' Jesosy, manomboka amin'ny fantrana, manomboka amin'ny tsy fisiana, ao no hipotro filazantsara io. Fa izao koa ny mpanompon'Andriamanitra, ny mpino de mitafy izany filazantsara zany, mitafy izany fahatsorana zany ary Jona zany hoe zao toy ny tany eny efitra. Inona moa? Volon-drameva. Inona moa ny teny aminy? Kapa kely, hoditra, ny sakafo nohaniny dia tantely sy valala. Inona dika zany ravako malala? Ao anatin'io efitry ny filazantsara io de zao velona foana ianao. Misy mamy foana ao. Rehefa miteny hoe tantely sika de zao misy hamamiana ao. Misy hamamiana ao. Ny tantely de zao zavatra tsy hainao, tsy vokatry ny fiezana, tsy tahaka ny hoe mofo zao dia misy vato fikoseham-bary, na misy lalivay, misy zavatra karakaraina be. Fa tantely de zao zavatra niraisina fotsiny. Ny valala ve zavatra tsy nisasaranao, zavatra tsy nisasaranao tangosanao eny fotsiny lay valala. Lay volon-drameva fe milaza zavatra mafy, milaza zavatra mateza. Mampatsiaro antsika lay akanjo hoditra izay nampitafiana ny raha lehilahy sy raha vehivavy amin'ny Genesis toko 13:1 sy ny 20, akanjo hoditra. Inona ny dikan'izany? Ny sarin'lay hoe volon-drameva, ny sarin'lay hoditry lay rameva, ny sarin'lay tantely remy, ny sarin'lay valala de milaza hoe zavatra mateza. Aza rehetrirehetra manao hoe ratsy fa tsy faharatsiana mihitsy io, tsy milaza faharatsiana mihitsy io, fa milaza hoe tsy fiezahan'olombelona, milaza hoe tsy vokatry ny fiezahanao fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Zany hoe ao anatin'io efitra io de zao omen'Andriamanitra anao ny mamy, ho tafian'Andriamanitra zavatra mateza ianao ary tsy hisasatra akory ary ianao. Rehefa miteny zany marika eto manao hoe volon-drameva nge nanaovany, milaza hoe zavatra indrindray mantsy mety hoe indray zany fanitrany Jona. Eny raha jerena am'izany fotoana zany fa ny tiany tenenina amin'io de zao ao anatin'ny efitra io de zao, ao anatiny io de zao hiantoka anao Andriamanitra. Ary rehefa miantoka anao Andriamanitra de zao tsy rovotra ny akanjonao mateza, ny sakafonao mamy, ny zavatra ilainao tsy hisasaranao fa omena fotsiny. Dika zany de zao ny mpanompon'Andriamanitra, ny filazantsara de milaza fa izao lay Andriamanitra de mamelona anao ao anatin'izay efitra velan'Andriamanitra lalovana. Eo no mahamarina indray le hoe fitahian'Andriamanitra. Ao anatin'io efitra io de zao hitahianao Andriamanitra. Ny filazantsarany Kristy de teraka tany an'efitra, saingy ny filazantsarany Kristy de mampimetoky anao fa izao amelona anao Andriamanitra, ho tianao Andriamanitra, hikarakaranao Andriamanitra.
aroantsika manao hoe ilay volon-drameva tsy azo ilay volon-drameva raha tsy efa maty ny rameva, raha tsy efa latsaka ny ranony rameva, zany hoe nisy raha latsaka dia ilay rameva tam'izany fotoa zany lehibe mazava ho azy fita tsy volon'ondry akory kely ny volon'ondry fa volona rameva ngeza be mihitsy milaza fahalebiazana, milaza fitahian'Andriamanitra zany io. Afaka malala ny tiany marika ho takatrao de zao io filazantsara iainana io de zao io filazantsara torina io de midika fa Andriamanitra eo akaikinao, Andriamanitra amelona anao, Andriamanitra hitantana anao am'ty tany zay efitra ity, ty tany zay fandalovana ity dia misafidiana handray le filazantsara. Filazantsara tsy de le hoe teny toriana ihany mazava ho azy, teny toriana satria baiboly soratra masina, fa ny filazantsara de lay fampanantenana fa Andriamanitra de hitantana anao, Andriamanitra de hikarakara anao, Andriamanitra de amelona anao ao am' Jesosy zanany. De afaka enganenao ho faly raha mamaky ny filazantsara akaiky ny krismasy tsika, afaka andro vitsivitsy dia ho marika hoe ny filazantsarany Jesosy de zao eo akaikiny azonao raisiny. Ary iza no mandray zany filazantsara zany? Isika olombelona, isika mpino. De hoy Jaona amy teny manao hoe izaho nanao batisinareo tamin'ny rano fa lay aoriana kosa hanao batisanareo amin'ny fanahy masina. Ravako ny tompony hampatsiaro anao fa efa nisasan'ny tompo tamin'ny batisa, tamin'ny famelan-keloka natombotra tamin'ny batisa, tamin'ny hazo fijaliana isika, ary ny dikany hoe batisa ny fanahy masina de zao iny asan'i Jesosy iny. Fiangonana manao batisa, io fomba hita maso io, batisa amin'ny rano io, fa izao ao anatiny io batisa ny rano io, ny batisan'ny fanahy masina, fa tsy hoe misaraka akory ity ndray batisan'ny Jaona de hafa ndray ny batisan'ny fanahy masina, de inona ndray ny batisan'ny fanahy masina, ao anatiny io batisan'ny Jaona io ihany ny batisan'ny fanahy masina, eo am-panaovana batisan'ny rano ny fiangonana de zao ny tombo kosa mandrotsaka ny fanahy masina ato anatintsika. Zay ny fiandohan'ny filazantsara hoy Jaona, hoy Marika eto. Le afako zavatra roa ary ny tiana ho tsainao, manana fahatokinan'Andriamanitra, manana fahatokinan'Andriamanitra amin'ny fiainana isan'andro. Ary ny faharoa de zao manana fifaliana miaraka amin'Andriamanitra. Mivavaka sika. Tompo am'sotranao zay noho ny amin'ny soratra masina zay mampianatra anay hanetry tena, mampianatra anay atoko fa ny fiainana miaraka aminao, fiainana feno fifaliana, izahay no be salasala, izahay tsy matoky, izay be siasia, fenao Andriamanitra marina. Sotra tompo ao noho ny amin'ny toko menao anay, fa ny filazantsaranao de fa tonga teto amin'izao tontolo zao, azonay raisina amin'ny toerana rehetra dia eo enao. Vavak'izay tompo any tontolo andronay am'ty an'ity tahiomba ho feno fifaliana sy fiadanam-po, ary ataovy tia anao zahay, ataovy manjaka tomponay ny fahasoavanao, de jereo reo namanay marary, jereo reo manana olana, jereo ny tokantrano mpanaraka zao mofinainy zao, Jesoa mahalala, ataovy miaina ny filazantsara. Raha misy mandalo zavatsarotra, aoka ho tsapany fa ny filazantsaranao de ianao Jesoa ao. De manjakako tompo amin'ny tanindrazanay, manjaka amin'ny andavanandronay, ataovy mpandresy zahay noho ny filazantsaranao. Saotra Jesoa. Amen.